Oaisik. Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Oaisik. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Mirabatsika tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana oaisitsika ity amin'izao fiandany ny herinandro izao iarabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Mirabanao Frank Ramasson. Mirabanao Sinezy mirabako zany amin'ny namana pianotsika amin'izao takarivo izao. Anokafatsika azy Frank Ramasson ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena aloha zany anisan'ny mahatombo voto amin'ity fiandohan'ny herinandro ity ny resaka karazana fanonganam-panjakana tany Centrafrika nakan'le pioko antsoina hoe Seleka ny fitantanana ny toerana amin'ilay lalan'le hoe Michel Tojoto Diamo zany niongana zany ny filoha centrafricaine Bozizé fijerony Corriere de Madagascar an'izay zanatany frantsay zay. Ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao ny Centrafrika dia efa ilo crise io fa tamin'ny raha tadidinareo fa tany volana Desambra efa nisy an'le ataontsika hoe fanafiana tany tanàna ny Bangui misy ireo rebelny Seleka tamin'izay fotoana izay zany dia notereny fanjakana frantsay ndio Bozizé mba ifandamina amin'ireo totsika hoe piokoro zany rebelle amin'ny fiteny azy ary tsy nanampy mihitsy izy amin'ny fanjakana centrafricaine fa mijavatra nataony izy tena metaka totsika hoe marimila frantsay mba hiaro izy ny totsika hoe ny projet totsika hoe mitondra ny nationalité française. Ny zavatra hita zany zao amin'izao fotoana izao Sinezy dia ny hoe nankanangana fanjakana ataontsika hoe gouvernement d'union nationale zany cohabitation zany zay Bozizé tamin'izany dia nanaizy prime ministre ka le resanao teo le io zany zao milaza azy fizy mitondra ny Centrafrika dia membre gouvernement tatao ary hitantsika zany zao fa le izy zany dia ataontsika hoe fanonganam-panjakana tsotsoa zany le izy satria na le manifestation manko tsy dia nisy tsony satria zavatra totsika hoe fiantsina amin'ny lafiny totsika hoe mitambasy zava-nisy ary zavatra karazany hitantsika zany zao fa tany Tunisie raha niongana Andriamatoa Ben Ali tsy miverina tsony ary tsy naveriny communauté internationale. Tany Mali kapiteny Sanogo na dia voafidy ataontsika hoe tamin'ny fomba adalana azy Andriamatoa Mamadou Touré dia tsy naveriny frantsay koa tsy naveriny communauté internationale ary hitanao ihany io ady any Mali miofotoana izao ty zany zao dia fare fa nandositra Andriamatoa Bozizé dia tsy fantatro izy na ny RDC na izy fa dia efa miteny ihany koa ireo ataontsika hoe média frantsay France 24 LCI RFI zay tianao fa tsy ho tafaverina amin'ny fitondrana na isa raha fandamina rapitso amin'ny ataontsika le rebelle Seleka fa ny zava-misy hita maro sao dia hoe misy maramila frantsay dimapolo sy telonjato zay ny hoe nankany Centrafrika zay zany zao niverina any hiaro ataontsika hoe ireo mitondra Zejo ny pirenena frantsay zany hitanao tsara zany amin'izay fotoana izay fa raha manao fotsiny tsika amin'ireo hoe comparaison zay misy etontsika dia tsy mahakakano raha miteny ambassadeur français keo tsy miverina dia mato mahakafalomana zany hoe zay voanganany zany dia any fa tsy miverina tetanjazona tsony fa mazava tsara ny position zany reo occidentaux za mantsy rehefa miteny zany zay nylazany frantsay dia za dia tsy mino koa ny amérikaina koa tsy mieritreritra zay tsy miverina tsony dia mato mahakafalomana fa sisa moa cinéma fotsiny ary hitanao tsara fa amin'izao tsika miteny zao dia ny filosofia vaovao Andriamatoa Jinping dia manao zany hoe ataontsika hoe mitety faritra afrikanina maro zany zao amita fiavahana ampitombo ny ataontsika hoe coopération zany fa amin'ny Afrika sy ny tany afrikanina mazava ho azy zany fa ho any amérikanina sy ny frantsay dia mila olona izy afaka ataontsika hoe manombotra an'izay expansion chinoise zay aty Afrika ary zany mahatonga an'io zavatra mikotana atsikotana roa io zay tsy misino sy miraran'izay ataontsika hoe fin'olombelona tsy maraza izy démocratie fa rehefa ohatra izy hoe mitondra aty amintsika le hoe investisseur mame infrastructure dia misy tambony ihany koa io na ianao zany manome solotany azy na ianao manome zavatra azy sy ampitombony koa ny azy ny arapia-karena zany ka zay zavatra zay tsy azo atao lavitra zay Sinezy amin'ny analyse atao amin'izao fotoana izao zay misy any momban'ny afrikanina hoe amin'izao fotoana izao zay mampatahotra ny tanao ohatran'ny nigérianina zao dia manombotra an'izay hoe fidirany sinoa
any Afrika zay satria filazany fa hoe colonialisme vaovao no zavatra mitranga ary mampavitangina izy anireo tany eo moa ny Afrika Atsimo, eo moa ny Tanzanie, ao ny RDC, ao ny Angola. Ary tsika koa na matady anao zay zavatra ary zay isany natoko hoe raison tsy amilan'ny ireo tany mandroso tahaka ny occidentaux hoe misy an'le hoe ny latsany na ny ara-valomana na ny ara-tsoely satria izy olareo isany nataontsika hoe nanao développement lehibe koa amin'izay coopération mikasy ny solontanao tsara fa ny filohan'ny tetezamity zao nakany Macao nefa ny zavatra conférence tokony ministère ny tontolonena mandeha izy mandeha any asa zay ataony tany aloha fa io moa zany izy de mana publicité be fa mbola hita ihany fa mbola mitady izy lalana kafa tsy anaovana fividiana mitady vola so de mba aravana ny tetezamita mba ataontsika hoe tsisy ny fividiana de izy ihany ny financian'le fividiana miaraka amin'ny roso nombro mbola iverinantsika ihany moa mitondra raha eto atoerana Frank Ramarson rehefa aveo fa anisan'ny vaovao faraparan'ny herinandro teo ihany koa ny mahakasika ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy voalaza fa hoe narararoatra an'le fahalemen'le ramatoa be antsoina hoe Betancourt zany tamin'ny resaka vola namatsy vola ny fampelezakevitra sy ny fifidianana tamin'ny fotoanandro le fampelezakevitra lazainy tamin'ny fitsoa zany hoe nandritry n'le ataontsika hoe ny izy teo amin'ny fitondràna zany de ny olona manodidina azy no voaroiroy ny fitsarana fa zao nge zany midika fa tsy misy olona hoe afaka fotsiny amin'ny fitsarana nampitondra ary de Mato Chirac fa voan'izany fizy ny azy moa afo sisy tam'le narary nanao AVC de hoe ohatran'ny tsy mahana mémoire tsony fa raha mahita ianao zao fa de Mato Sarkozy de io fa verinao azy zany zao zeloka natao ny fitsarana zany zao ataontsika hoe mahaleo tena misy any Frantsa dia io zany ataon'ny olo hoe misy any examen lesona ao atsika ty Afrika io zavatry io satria tsy misy olona zany hoe tsy maty manomteto raha ny amireo ataontsika hoe tany tandalana misy fitsarana tano tsara zao ny nanjo an'le andro fistolony io le ministre frantsay ny Tedboul nametrapelana satria tratra fa hoe mahana compte any Suisse de mba rovina reny eto amitsika nisin'izay hoe zay ataontsika hoe mba miasa ny Bianco miasa reo ataontsika hoe manao enquête momena ataontsika hoe ny financement ny ataontsika hoe parti politique ny io manko io anao fividiana antsika zany reky zany tsy maintsy zerena ihany keo aminao Michel Lafon zay hoe mba fividiana mankarara mampitovy ny chance rehetra dia tokony ajaina ny lalàna appliquena ny lalàna tsika manko jo miteny daholo manko reto be théorie daholo izy ny sasany be filage nefa ny rehefa tena saina manao an'ilay izy rehefa tena saina hoe io ary taterao mididy de vitsy metsy no toko hoe manao an'ilay izy ary mbola zay mbola fampianarana fanabeazana tokony atao amin'ny mpanao politika satria raha misy ary ireo ataontsika hoe instrument misy ary ireo ataontsika hoe texte de ataontsika hoe fa tsisy mifampararara satria le fitondrana mihitsy ny tsy tandalana am'izao fotoana zao eo am'izay resaka fividiana zay Frank Ramarson vao resaka tatoato ny mahakasika ny propagande fampelezakevitra ataon'ny ministra eo anivon'ny gouvernemanta ohatra ny anivon'ny MDM Pierrot Rajonarivelo ihany koa mahakasika ny premier ministre lefitra Adjoint Nainarivelo ny fijeriny Corée de Madagascar an'izay avako aloha ny andriamato Pierrot Rajonarivelo sy ny andriamato vice premier ministre ange zany de hoe izy io zany nefa ntena fa hoe mampiasa volam-bahoaka izy nanao ataontsika hoe réalisation zava-bita foto-drafitrasy ary nandrisy nefa taona ary io zany zao fa hita zany zao eraky ny Madagascar fa zava-bitany de maro ahoana koa mosa am'izay efa taona tateoriny tsy mba hitokana an'izay zavatry zay indépendamment na hoe fividiana tsy fividiana izy mbola tsy nitena candidat izy ary atokony ama fa na le ataontsika hoe Eve Bavety fonosiny le ataontsika hoe ny département misy azy dia vice-primateur chargé du développement nge zabe zay mantsy azy ny olona le hoe taloha inisan'izany secrétaire d'état au développement zay tamin'ny andro Filibert zay ireo ministère zay secrétaire d'état tamin'izany de ny sahana l'animation rurale ny service civique en coopération kanefa ny manjay département maromaro ty vice-premier ministre nefa an'izao hoe misahana ny fampandrosoany dikan'izany dia ny hoe zay zavatra mikasika ataontsika hoe fiarina
production ny infrastructure fotodrafitrasa sy ny momba ny ataontsika hoe environnement dia mazava ho azy fa mandeha ho azy hoe ohatrany hoe tsy tatana fa ombaniny ataontsika hoe départementat zay misy azy ao ministre io satria zay hoe tsy azo ministre sasany no menomenona hoe fa izy misalovana ny asanay ny azy ny budget ngamba donc bebe ihany ary ny fampiasan'le budget izy zany zao fa misy fiatraikany amin'ny vahoaka le ministère ambany mety manana budget fa tsy hita tableau ary vahoaka ty zao mivalala fe manina le ministre tsy mametsiketsika eo am'izao misy ny alatrombo misy ministre ny élevage eo hoe rehefa nanao abattoir le vice premier ministre manao an'le hoe mametraka le hoe fiche momba ny d'identification des boviliers dia tsy faly hoe alainy ny asanay asan'le vice premier ministre anatin'ny vice primature zany ary ny zava-misy dia momba ny énergie momba ny infrastructure de base na ny hoe manome zany izy ataontsika hoe levier ozy ny teny français développement mba azona mampiakatra ny arc-en-pyrénéen fobe asany zay ka zay hoe natao propagande za tsy mino an'izany zany zava-misy dia ny hoe nitokany izy zany misy école zany atao dans le cadre izy taloha descendre misy zany ireo guichet foncier misy zany ataontsika hoe momba ny commune manao any koa misy ko zany ataontsika hoe na resaka etrage ngendranzay le hoe manome fotodrafitrasa atao hoe zany ka mahagaga menomenina sasany sa tsy navidy zay nykeny lazany olona hoe karaha mitovy ary ny budget amin'ny zavatra anankiray le ministère raha mijereny ohatrany tomposiny any ny fenony fa ny rangatia ohatrany hoe navidy izy ka rehefa mahavity izy ve zay hoe nanenjehina azy ohatra zay koa zany ny antopéro de narvelo vivre contre travail izy fa ny azy moa zany ny antokony no sy manao azy hoe zay ao aminy fa zany koa tsy midika hoe raha minasa social le antokony tsy propagande zany tsy hoe zao propagande ohatra izy mamelona olona any antetezina fony amitsy fotodrafitrasa ataony dia hoe niditra tsara zany ao anatin'ny asa fanasoavana fa oka rehefa lizy mantsy ohatrany zay manao zavatra zany zao ankehitritanao zao le anankiray le mpanjara nilazaina fa mitondra arabe mitondra dovay ny tobay dia nilazaina koa izy zany fa hoe tainao filohan'ny république asy tena ohatrany fanina ihany le ranga hoe nahazo an'izay publicité zay satria betsaka zany olona tsy manao kanefa mifaly mitazana dia mitsikira zavatra zay ataony sasany ka mbola very ana raha miresakytsika le vice premier ministre teo dia mazava vany azy fa hoe ny volam-bahoaka dia natao mpitsara fitatana nataona ary ataoko ngamba fa nisisa ngamba raha ohatra mitety faritany tokony zay koa nataony hoe vola atao am-pelatahanareo vola zay tokony hanasoa ny tambanivohitra ny ataontsika hoe ny asa social na ataontsika hoe CSP nohatrazay tokony mahita maso tolo zany amin'izao fotoana zao ka zay no ohatrany hoe mahatonga aloha satria manatina ny fifidianantsika sinesina dia betsaka zany olona zay manahy raha pitso raha ohatra hoe tailatsaka na ministre io na mpanao politique io hoe inona mazavatra nataoko amin'ity fireneko ty ary inona mba programme sy ataontsika hoe vision sy ananatsika afaka folo roapolo taona telopolo taona mba hiatarany malagasy isaranao Frank Ramarson te tamin'ny fandarana isika tamin'izao androan'izao ary misaotra anao sinezy ary misaotra koa zany amin'ny mpiainy naharitra atsika mandrapitafa amin'ny fotoana antsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fahampalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao amin'ny valolatsakafo efa ny alina